Tsy hisy fiantraikany ratsy amin'ny toetrandro eto Madagasikara amin'ny fisiana rivo-doza Guambe ao amin'ny lakan-drano Mozambika. Na izany aza nefa dia mampitandrina ireo mpampiasa ranomasina amin'ny faritra Atsimo nosy iny, ry zareo vao misampana mampahafantatra ny toetrandro fa mety ahery dia ahery ny ranomasina sy ny onja amin'ny fiandohan'iny herinandro iny, mety hahatratra 3 ka hatramin'ny 4 metatra ny havin'ny onja, hoy zareo mpamantatra ny toetry ny andro any amin'ny faritra Atsimo sy Atsimo mandrefa Madagasikara, ka tsy azo atao mihitsy araka izany ny miandrika. Ny fisian'ny alon-drano vaventy entin'ny rivo-doza no voalaza fa nilingelana ny fivezivezena an-dranomasina. Tsy nandraran'ny mpanohitra hanao tatitra ny anivon'ny prefektiora Antananarivo, na izany aiza nefa dia tsy eny amin'ny fofon'ny tanàna araka ny nangatahireo solombavambahoaka azy no nanomezana alalana azy ireo iona ampifidy fa ny amin'ny faritry Eny Soamandrakizay, ilay toerana nanaovan'ny Papa François Lamesa tamin'ny nandalovana teto Madagasikara farany teo. Tafiditra ao anatin'ny boriboritany fahadimy ny faritra iny ka azo anaovana tsara ny tatitra, hoy ny jeneraly Ravelinarivo prefet Antananarivo, izay nilaza fa antenen'io tatitra tokoa no ataon'ireo solombavambahoaka rapitso asabotsy. Mba tsy nikorotana dia nilaza ny prefet Antananarivo fa ho tapahina ny lalana mandalo ny alakely sy Ambohijatovo raha pitso asabotsy. Ireo solombavambahoaka mpanohitra kosa dia nampilaza hatrany androany zoma fa raha tsy mahazo any Ambohijatovo izy ireo dia eny amin'ny kianjan'ny 13 Mei no hanao ny hetsika. Milaza ho tsy mahatsiaro voakasika ny fanendrikendrehana azy nataon'ilay mpanao gazety sy mpaneho hevitra amin'ny YouTube ny mpananjatra ny ekipa pirenena ny baolina kitra Nicolas Dupuis, tsy nieritreritra mihitsy akory ny handiso izay voalaza tao anatin'ilay horonan-tsary izy. Araka ny filazany, ny an'olazainy dia ny fisian'ny fangararana tanteraka eo amin'ny zavatra ataony rehetra manoloana ny fiadianan'ny repoblika sy ny filohan'ny repoblika indrindra. Anisan'ny nametrahany Romain Molina fanontaniana mivantana tao amin'ilay horonan-tsary ny filohan'ny repoblika raha toka tsy manlelingela azy ny voalazany fa fitaka sy fanaovana faktiora mitangana ataony olona sasany aminy. Horonan-tsary masiaka manitsy sy manitrikitrika ireo trangan-javatra everiny fa manahirana ao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara no navoakan'ny Romain Molina tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo. Ny fikortanan'ny federasiona sy ny tsy fifankahazona ao anatiny miampy ny trosa-mihavosa ao amin'ny federasiona, ny fidiran'ny politika be loatra ao amin'ny tontolon'ny baolina kitra sy ny fitsabahan'ny mpanohana ara-bola amin'ny fitantanan'ny ekipa pirenena, ary indrindra ny andraikitra maro sa Nicolas Dupuis no anisan'ny lohahevitra misongadina tao anatin'ilay horonan-tsary.